Zay ny amin'iny fa navotsitra rehefa tonga eto an-drenivohitra ankehitriny ny mpikambana eo anivon'ny kongresin'ny tetezamita Silberman Andriatsilifilaza avy amin'ny vondro politika HPM naniry politika mitambatra nandritry ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety tamin'ny tolakandro teo no nitantarany ny zavananjoa azy tao Mananjara nandritry ny fotoanany zandary. Namita iraka tany amin'ny kariera fiadanana distrika Mananjara ny CT Silberman Andriatsilifilaza araka ny fitantarana nandritry ny fiaonana tamin'ny mpampalala vaovao ny tolakandro teo niarahana tamin'ireo mpikambana ao anivon'ny hery politika mitambatra. Tsy afaka nanome gendarme azy ny commandant de compagnie teny atoerany raha ny voalazany ka dia ny ray aman-dreny sy ny fokon'olona no natonony mba anazavan'ny antodiany dia ny fanaovana fanadihadiana mikasika ilay kariera izany. Vao tonga amin'ny kariera moa zaho dia nahita tragno may anankiroa zay efa voalazan'ireo ray aman-dreny sy fokon'olona an-tanànareo. Tragno may anankiroa, tragno niravana telo ary tragno vao niravana ary dia mbola mpirehetana anankiray. Zay ihany zavatra hitako tao ary nalako sary amina caméra daholo io zavatra io. Avy navitan'io moa zaho dia niasikatra teny amin'ny gendarme zay mpitandro ny filaminana miambina an'io kariera io. Mariko eto nefa fa araka ny fiomana tamin'ny madame le ministre tamin'ny 16 avril dia madame ministre mihitsy no teny taminay fa io kariera io dia mbola tsy miasa ary tsy mbola misy tompony permis amin'io kariera io fa madame Eliane ihany ny tompony périmètre. Tsy ohatran'ny hoe olona ifampiresaka no zavatra miainganay tao fa tonga dia hafa ny fomba nandraisany zareo anahy. Raha ny fitantarany hatrany dia nasiana rojo vy ary no tanana efatrano sy efatralina izy sy ny mpiaradia aminy. Nolazainy amin'ny antsipriany ny zavamafy izay nosedreny nandritry ny fotoana no tanana azy. Nisaotra ireo rehetra nanoana azy raha tsy laza fa tsy ny ray aman-dreny eo anivon'ny HPM, ireo izay ao anatin'ny voamera mpanao fanadihadiana eo anivon'ny CST sy ny maro hafa koa ity mpikambana ao amin'ny kongresin'ny tetezamita ity amin'izao nazahoany fahafana izao. Ireo mpikambana eo anivon'ny HPM dia nanantitranotra fa tsy olomelika ary tsy olondratsy ny CT Silberman ka dia ametraka fitoriana eny amin'ny fampanoavana eto Antananarivo izy ireo manoloana ny zavanitranga.